tsitsitsy avy mba hiditra dia samaiky ny toerana azafady. Fanomiarantsika tsiray avy naraberan'i Jesosy a faly tafoanantsika tsiray avy. Marina fa tena nafinaritra be a nandeha tany fa manke koa ny taty ka miteny araka le randrizara sodra be hoe faly aho tena faly indray a mahitatsika tsiray avy satria taty toerana amin'nananay a dia fantatrany hoe hafa ihany le fiarahana aty na dia nafinaritra be atany dia ohatran'ny tamin'ny datolizy amin'ny intercession zao zay tena tsapaka mihitsy le firaisana, le fifankatiavana, le unité d'esprit tena mahafinaritra be. Ka zay zavatra zay tena tiako ampatsahivina hoe tena tehirizy reto, tena tehirizy fa zavatra point goavana be mihitsy a ahafahany tena tonga dia mi-expandre be ny royaume de Dieu. Zobavolombelona fotsiny nareo ny reniny réputation de Joël France any Madagasikara dia hoe nareo any an-dafiny dia tena mifankatia be. Pasteur Rodolphe tena vakivava mihitsy tena zay leto le secret ozy izy zay aza mijentsika mety vitsivitsy nisa mety hoe vita amin'ny ban fa le unité atsika le fruit atsika hitan'olona avy ivelany reny ka tena mampahery-tsika tsiray hafa tena andao foana na communion, andao foana ifampitolam-bavaka, andao foana ifampatsiaro aza asiana disadisa mihitsy entre mpiara-manompo satria ny problème be ana ministère resaka zavatra ohatr'izany tsy mampandehana ministère resaka toe-po, resaka fialonana, resaka jalousie, resaka tsisy mampiasa mpiara-manompo, resaka discorde be dia ohatr'izany fa nataony devoly dia reny tsy mampandroso ministère fa voninahitra n'Andriamanitra fa tsika ety amin'ny France tena tsisy amin'izay ary tena hita le matoa io tamin'ny tena izany dia hitan'olona vanivela fa tsika tsy maleo hoe justande izy fa mivoaka ho azy amen matetika amintsika le vokatryfana zany dia rehetakina le ka mbola fahameravatsika tsiray avy miarabelan'ny Jesosy tenenina akaikinao hoe tonga soana tao tena mahafinaritra hoe tenenina akaikinao andray zavatra ianao androany hoe amen misy tenin'Andriamanitra hoe zay manantonao dia tsy manantonao tsika raha mahainao zay teny zay tonga tikony atsapitsika hoe matotsika tanin'Andriamanitra eto amin'ity toerany ity dia tafitatra tsy jerijerisika misy Andriamanitra amen tsy jerijerisika mozy izy tsy ho lavitra zany a dikan'izany karakara amen manana zay fitsapahana zay foana hoe rehefa tonga présence de Dieu sy tonga na androa hoe commun zavatra hoe famsafosiny fa ny Andriamanitra rainao zay tianao manatrika eo mahita amin'ny fiainanao ary karakaranao izy amen tonga foana hoe eo amin'ny fananten'Andriamanitra zavatra sy mahita fiainana eo amin'ny fananten'Andriamanitra misy miova amin'ny fiainako eo amin'ny fananten'Andriamanitra misy zavatra mihena vaovao ndraiky tian'Andriamanitra mitona amin'ny fiainako amen anany foana zay fitsapahana zay satria matetika ny olona zavatra napateky tonga foana tonga fananten'Andriamanitra tsy miomana akory a tsy miandaka kory anday zavatra an'Andriamanitra dia na dia tonga plusieurs fois eo izy a dia tsy mandray zavatra akory dia io moa tena natsapatany tena marina tokoa zany satria indraindray nefa rehefa mare ten'Andriamanitra lava dia ohatry lasa mifahazarina sisa izy fa tsy atao mivalheureux intsony hoe za ty hoe tena privilège mihitsy mbola afahafiny ten'Andriamanitra dia nijona vavolombelona tany nareo any Madagasikara tena simbatra be mihitsy satria du lundi au vendredi misy fananten'Andriamanitra mihitsy dia zay moa vavolombelona dia nay any an-davy satria sabotsy ihany manao sekoly nefa zay mahita vola dia akan'zareo fa zareo misy foana misy fitsarana le fa zay zay le fahazarina tsika ety hoe vita mitanina foana ao misy foana foana isan'andro tsy Andriamanitra tsy miasa fa ianao no mamizaka loatra miaraka amina tsy mandray tsy consomma le tena hoe valeur aminao le misy teny latsaka foana azonao isan'andro dia tsy mandray tsy mampalele raha misy le ten'Andriamanitra porta izy zay izy ten'Andriamanitra dia raisika izy a fa masoana izy amen fosiny ten'Andriamanitra ny amozy hoe tsy miteny zavatra izy Andriamanitra zava mimpaminany zany hoe matoa izy manangalololeto a dia misy zavatra teny any mpaminany iny hoanao fa ianao hoe vonona ny fonao fankandray an'ilay izy zay ianao hoe vonona ndray an'ilay teny dia tena koa hoe aza dioky ianao rehefa rehefa misy am'fananten'Andriamanitra tenenina daoka na fazahivina ny olona aza hoe miavy ihany tsiko rehefa mieniko tena paravory dia tsy eketo a dia tsy emazo tena aza manao amin'izany teny izany ka raisy le teny satria Andriamanitra natonga avy anareo a fa tsy olo amen zany dia mbola zany dia tsy daoka fa an'olona mandray fa ny Andriamanitra raisy le tena
miaraka aminareo salama fampampa ende tsara sady mahafinaritra raha fiarahany miara-mony akatony tsara amin'ny izay misoloka misolo sy mitiarony izay misoloka misolomekany tantony andany eromony izay milatsaka amin'ny tenivoly tsy fa voalidiny jeo eo ny fitariny izay fiazona ay izay teknôly misy fitariny izy efa valaky eto zany pressany androamba ampiasan'Andriamanitra amin'ny mirakiny fa reny rehefa tanteraka aminao ny vokatry ny fanahy manaraka ho azy daholo reny amen ka dio tsara fa misy olona nge misy manana don de miracle fa tsy mandova ny lanitra misy olona ampiasan'Andriamanitra amin'ny zava-mahagaga fa raha mbola misy zavatra tsy mety ao amin'ny toepony ao anatiny dia manino tsy mandova ny lanitra izy ka dio tsara fa ny don afaka omeny fa tsy mampandovanao ny lanitra iny raha mbola misy zavatra tsy mety amin'ny fiainanao fa ny zavatra reto nangatao amin'Andriamanitra foana dia manana ny vokatry ny fanahy io ianao ve manana fitiavana ianao ve manana fanetreteny ianao ve tia mihafa ianao ve mivavaka ny favalinao ianao ve manana fahonona-tena reo no angano-doliany isan'andro ananan'ireo toepo reo satria ireo ny karakteran'i Jesosy tsisy secret hafa raha tianao ny aomby raha tianao nazy mifankasitan'Andriamanitra dia dinio mandrakarivo eo dia mivavaha mbana raha misy zavatra etina fa tsy mety tonga dia maneno dia diaika ny Andriamanitra raha misy zavatra ohatry hoe natafotoananao aza mitazina ela be tonga dia mavelany misy nyfenaka amin'Andriamanitra aza vela karasa ela be izy fa fantatrany nanena etinao tonga dia eo a eo eo izy fa tonga dia teo be manako ny olona zay anatin'Andriamanitra efa fantany ny ten'Andriamanitra dia tsy mizitsiziky foana izy amin'ny position fa ompeny dia tsy meny mihitsy dia tekin'Andriamanitra dia tsy meva mihitsy ny tena ohatry ny famazena foana raha fantatsika tokony amela etitsika dia tonga dia atao be aza matao tiavo foana ny olona rehetra dia manenjika anao a amin'Andriamanitra tena secret mondial dia resaka fitelony ao anatiny izay ihany fa rehefa nananao reo a aminy fa mandesy milanja eo amen zay fomba itinao a dia marana atao anjaro a fampiasa amin'ny apôstôly a ameranaka fotsiny resaka hoe presse asan'ny apôstôly toko faharoa mandimboka manomboka mandimboka roa amby efapolo hatramin'ny farany asan'ny apôstôly toko faharoa acte chapitre 2 chapitre 42 45
Actes chapitre 2, 42, 45. Chapitre 2 de Jésus. Ari izy ireo naharaka tamin'ny fampiarana apôstôly sy ny fiomboly no fomba fampiarana ary filovana. Dia rehefa ohatra ny olona teo ary fahazazana samaritaina maro no tonga apôstôly. Ary izay rehetra niny dia ndraiky eo no sady olona folo fananana. Ary namidy ny tany sy ny fananana folo no naray tamin'izay araka ilay azy. Ary dia nray sainy isan'andro izy ka nazorona teo amin'ny tambaran-tepolo ary namampimono tao an-trano ka nilakanina tamin'ny fifaliana sy ny fampisorapolo ny dian'Andriamanitra sady nahita fita ny vahoaka rehetra ary io mbolizena dia nafifonofolo isan'andro isan'andro. Amen. Misy sakisainy apôstôly voalohany. Efa vita ny rehefa ministère apôstôly dia niny amin'ireo fotoana ireo tsy misy différence tamin'ny apôstôly sy ny tiany fa niny voay daholo ny olona tsy namana tamin'izany ny olona nandavy koa manampiasa dia raha samy mitovy daholo ny fananan'olo fa anao tsy afaka différence narano dia avaliana dia avaliana tsy afaka différence anafiaviana fa mitovy daholo ny olona takaria ny izy izy vadisokona niny miara-bavaka fa miara-bavaka joraikana betsika amin'ilay famarina dia tsy misy plasy mihitsy idiran'devoly. Amen. Ka io acte chapitre 2 vavaki foana ny trano vavah foana tsika ho an'ny tsirairay avy manano foana ny unité d'esprit io fa tsy maintsy mitranga ny fahagagana ozy izy. Tsy maintsy mitranga ny fahagagana, tsy maintsy mitranga, tsy maintsy mitombo ny isan'ny olona vonjeny, tsy maintsy mitombo ny isan'ny olona miditra ny lanitra. Fa manombono tsika tsirairay avy amin'ny tokantrano eo amin'ny mpiarabela amintsika, eo amin'ny voisin-tsika, eo amin'ny mpiaramiasa amintsika dia mandrapa erak'izao tontolo izao. Ozy ny ten'Andriamanitra fahazavana ozy nareo ho amin'izao tontolo izao. Tena ny akaiky ireo mila mijory fahazavana hoe. Amen. Fahazavana zany ndraiky manidy ny olona tokony hijery misy zavatra tokony hitan'ny olona ny amin'ny fiainantsika fa tsy hoe ny olona indray mitafitsika. Amen. Satria tsika natao ho fahazavana. Zany hoe tokony masikina ny olona zany ny fiainantsika. Ohatra ianao mety misy zavatra ataon'ny olona anao foana fa ianao tsy tezitra misy dia faly. Dia iny tokony mahatonga sainan'ny olona hoay toa hafakely ihany zany. Zany zavatra ny faty ny tokony hivavahana isan'andro tokony hanaovana sosi hoe za ty hoe tena fampamoana fruit Kristy eto amin'ny fiainako isan'andro. Tsy haiko inona mety be dia be ny olona miteniteny foana fa ianao maniny mitsiklava foana misy pisy foana misy fiadana foana dia ny olona gaga fa maninona ty olo ty ty vehivavy ty na ty rangahy ty manana izay fiainan'izay. Dia rehefa tanteraka tsikelikely zay dia maninona lasa maninona liana ho azy ilay olona eo akaikinao. Zany tena zavatra tikian'Andriamanitra rehetra te-po ankasitrahan'Andriamanitra dia ianao mamono vokatry ny fanahy. Be dia be ny fampianarana fampianarantsika fa rehefa tanteraka amintsika izay zavatra ananantsika ilay toetran'i Kristy, ilay karakteran'i Jesosy lasa agréable à Dieu anao dia rehefa lasa agréable à Dieu anao afaka omenanao daholo ny zavatra rehetra. Amen. Ka androany sokafy tsara ny fonao. Tena ny efa niomana ve ianao hoe za matoky efa niomana ianao ary tonompo anaran'i Jesosy fa izay teny rehetra izay hoeto tsisy latsaka na dia iray monja anaran'i Jesosy fa hitondra vokatra zato eny anatin'ny fonao amin'ny anarany eran'i Jesosy. Tehakitsika an'Andriamanitra dia tehakitsika ny rasa-bokin'Andriamanitra. Pisy. Enkakinao pisy. Tena marina tokoa tena faly. Hafa ihany hoe à la maison. Non, tsy hoe tsy à la maison pourtant mahazotoerana. Tsy hoe tsy à la maison pourtant fa tena à la maison tany tena maison mère fa hafa ihany le hoe à la maison koa aloha. Tena enkakinao tsy mba tianao hoe zany. Zany tena manqué anà nareo. Tena maro.
tena ny manke be mihitsy nareo ary tena zay efa nitelen'ny pasteur onja zay tsy niresaka koa zay mirahalahy fa voavina raiky tany amin'ny aéroport manko izy io nefa dia raha ohatra hoe tsy nitsarika izy a dia hatramin'ny psaoma hatramin'zoatra ny tenenina efa voalaza daholo hoe hitaritana fa tena nahazo félicitation tsika amin'izay zavatra zay tena nitenenareo tokoa fa tena oui azo vidéo io a tena teneno kaikinao misaotranao aho hoe noho ny fisianao fa le omboninahitran'Andriamanitra tena mahazo félicitation na hitanareo ndraindray ny olona zany tsy misy manifeste a fa na mifanarahana na any amin'ny Facebook na any amin'ny YouTube dia misy olona tsy fantatrao zao dia miraba aminao fotsiny mitrotro zao eny an-dalana eny ay nareo le izy toko dia pisy mahafinaritra be dia za foana mahafinaritra be renay dia vao nanomboka ny ijery ny fandalovany profety Masaro teto zao dia vao nanomboka le vidéo dia miteny an'izay koa izy sa tsy miteny an'izay sy hoan'izay teto miteny an'izay koa izy reko izy izy le unité reko izy le fitiavana ahoana koa tsika amin'ny tsy mafiera amin'izany tena kaikinao mila kolokoloana zany mikolokoloana an'izany a dia mifamoezanao ny tenanao an'ny hafa reo vao maty ny tenanao ny tenanao fa mishumilie ho azy ianao maty mila maty les tena les je veux je dois faire je foana fa tsy mba hoe inona mba afaka atolotra ny tatina mba afaka omeko ny tonton inona ny afaka omeko an'Andriamanitra aloha zany tena essentiel indrindra mila mamono ny tenanao anao tena kaikinao izy tsy maintsy mitombo za tsy maintsy mihetry teny jaune iny a fa tena afaka raisitsika tsy atao slogan koa zany le izy a io tena finarinaritra dia mba ataoko slogan fa tena tokony tsapanao zay atramby izay nidina ny fanahy masina atao anatinao mba nitombo ve izy tena kaikinao mba nitombo ve izy tsy hoe izy no mitombo zany fa le possession efa possédeny ve ny tananao ny masonao ny sofinao efa nazy tanteraka ve sa indraindray ny tanako omeko azy fa nitombotra omeko misy fotoanako manao an'izany ny olona tsy omena zato isan-jato vakeo kely any Romain 12 Romain 12 verset 1 zay soany inona ny voalaza zao atoloro ny tananao inona ny voalaza zao amen atoloro izy ny tenanareo fanatitra velona sitrak'Andriamanitra fanompom-panahy mety ataonareo zany ny tena antsoina hoe fanompom-panahy zany a tsy mamoafy karoty a tsy manety sabosy tsy mampiritrano tsy mamafa WC fa fanoloranao ny tenanao satria ny tenanao dia tempolina ny volavolany ary raha ohatra ka nanaiky ny fanahy masina hidinao anatinao manana tanjona izy tena kaikinao manana tanjona izy tiany a mba hiposséder olo-kafa ohatrany hoe olona anankiray a te hanana trano misimisy izy manana ny fahefana rehetra inona ny ataony dia manana makany amin'ny tany izy dia vidiny dia mitombo fa tsy hoe disciple 12 ny vidiny Jesosy a maty ny anankiray dia raika ambin'ny folo rehefa lasa azy ireo tsisy disciple intsony azonareo hoe le fomba fiasan'ny fanahy masina fa ny fomba fiasan'ny fanahy masina nidina atao amin'ny raika ambin'ny folo izy a manidina atao amin'ny 120 izy a dia avy eo miparitaka migagner terrain tena kaikinao mila migagner terrain ao anatin'ny ankohonanao anao mila misy influence zay le izy teo misy lumière tokony hibriller amin'izay misy sel tokony renesy olona zany matsiro ianao zany tena kaikinao matsiro ny fiainako manopofona le fruit manopofona le fruit ainy manopofona zany mamofona zany se sentir bon goavy rehefa pourri a mampitay an-doha fangarana drelona rehefa miketrona tsy andronao zay anodinana an'iny jus satria tellement le fofona anka jereo tsara ny patisserie aty asindry zareo tsy garana drelona anankiray akory fa sy nygambany atsasaka cuire tonga dia 5 € satria tena kaikinao satria tsara le izy ianao io a hifampivavana
ianao tena ifampitedavinao a tedavin'Andriamanitra ianao a ary tedavin'ny olona amin'izay ny adresinao aminaran'i Jesosy. Tedavina ianao satria mampofona saison anankiray izao a idirantsika ao anatin'izany a fanehoanany zany hoe fruit zany aza maika. Ka zao recommandation ny Paul eto a dia hoy izy hoe offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Votre corps no teneninao fa izy tsy niteny mihitsy ny tananao ihany. Mila posséder ny fanahy masina mihitsy ianao hatrany etapin-doka hatrany paradis. Zany antsoina hoe sanctification. Tena kaikinao zay antsoina hoe sanctification. Ny sanctification tsy sainty ny tosy, tsy akanjo zipo lava be, tsy satroka satrohan'ny lehilahy. Ino koa tsy akanjo fotsy. Ianao ne mety manao akanjo fotsy fa mainty be no anaty eo. Maro zany. Ary zao tadidio tsara fa Lucifer dia anjelin'ny fahazavana. Tsy le soron'Andriamanitra izay fahasoavana izay fa tsy manova le toetra zany a le nature. Hoy izy Joseph Dafy zay hafahafa ny naturako, tena hoe hafahafa ny naturako. Zay le tamin'ny question réponse omany. Hafahafa naturako. Mila voakanao amin'izay ny naturanao tena réel nature, le création vaovao mila voaka. Amen. Tsika zany rehefa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy étape, misy level tokony akarina foana. Tena indray no akaikinao inona ny atongavanao hoe zao. Raha ohatra ka ianao na afaka nijanona tany an-tranonareo, afaka mihaino radio, aza mahatoky fa matonareo se déplacé a, misy zavatra azonareo, misy zavatra tedavinareo dia hitanareo a, ary mbola ho azonareo bebe kokoa izy androany. Amen. Alléluia. Marina zany ny fahafoizan-tenantsika hoe hoany atramin'Andriamanitra zany a isassemblé ikorina le diloilo. Aza mba amiraté diloilo zany tena tsoroko mihitsy. Aza amiraté diloilo zany, aza amiraté diloilo zany fa efa misy homanin'Andriamanitra. Mbola ho avy eto taty mirindra io ijoroka volobeny fa zavatra nahagagana nitranga tany mitoby mahajanga izay andeha atory izy izay mivady natsony Sharon zanaky pasteur Rodolphe 23h35 mihitsy. Za reo vao makany mitoby zahako sy ny montre akama be mihitsy. Za misy zavatra hitranga indray zao dia noteko tsara mihitsy 23h35 tsara tamin'izay. Ino izy izy nareo ny zavatra nitranga atsony dadinareo izy izy. Za izy misy zavatra hitranga zany dia tonga tao izy zaho izy andeha atory mihitsy na samy fanahy masina tsonareo. Ay dia resaka momba ny ministera taty zany. Resaka momba ministera taty dia nananatra teo izy zany ny zavatra rehetra tokony atao a, zavatra tokony rehetra miova ohatran'izany. Dina ozy izy nareo mbola eo mpizarana eo pasteur 23h44-45 teo efa alina zany tsisy afa-tsy izay telo mianaka rery. Vadiny pasteur eo akaiky matory ao amin'ny chambre zay amin'io natsony tonga zay izy zany tsy miazakazaka zao dia zao alaidy ny huile d'onction. Za moa zany efa mahafantatra ny zavatra hitsanga nandeha moramora tsara mihitsy sady mivavaka misaotra an'Andriamanitra satria vao niala taty ary efa nyteneny fanahy masina hoe zao ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ho an'ny indrindra. Inao izy izy nareo miverina vana dia zao tena pasteur Rodolphe taty mirindra hoy izy a tenen'Andriamanitra misaorana pasteur. Tena kaikinao misy menaka efa indrasan'Andriamanitra ho anao. Dia efa nomanina moa zany, efa nomanina Andriamanitra ho anao. Le izy tsy voatery hoe pasteur fa misy zavatra zany efa nindrasan'Andriamanitra ary natokana ho anao fa ianao hoe mitady azy, ianao hoe mitady izy. Ino izay telo mena mianatra ihany teo ositra somatsara tanao zany misy zavatra zany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho an'ny olona izay mahatakatra tsy miraté zany mihitsy. Tena kaikinao zaraka tsy ratsy tsony. Raha ohatra ianao ka vorona niena ianao a dia raha isondray ny Jakoba voalohany Jakoba voalohany efa zaraiky taminareo koa ty tamin'ny lahadira tsy diso a efa hainao le izy. Tena kaikinao hainao le izy fa no mampiasa azy hoe mila ataonao le izy.
verset 20. Jacob 1, verset 20. Là, Jésus, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Maninona ny ten'Andriamanitra manana hery tena kaikanao manana hery manana pouvoir io teny io le semence incorruptible vo tsy mety lo ary io vo io manana tanjona io natao hiditra ao anatin'ny fony olona anankiray ary amo impirimpiry Jesosy manao fanoharana momba ny resaka hoe semai zany hoe mamafy voafafy tsy misy agriculteur anankiray ka hoe manana graine izy dia mamafy dia sady miteny izy hoe angamo ty amo matoa izy zay mamafy ozy izy afaka amin'ny fotoana tsy maintsy hoaviny orana tsy maintsy hoaviny anandro anamasaka azy hijinja teny kaikinao ohatran'izay koa Andriamanitra mamafy teny izy zao androany fa mitady voeny aminao izy teny hoe kaikinao zay indray le fruit zany tadidio fa mila kolokoloanao le izy aza miandro foana hoe satria tonga eto aminao tonga eto mifanatrehanao Andriamanitra ataovy any le izy ianao koa mba mila miambina le izy ohatra miambina ny fonao anao tsy ho tezitra tsony tena hoe kaikinao be da be ny zavatra mety asosotra marina zany ka maha-olombelona atsika be da be ny mety zavatra mahasosotra mahasoreny fa safidinao tsy hososotra tsony tena hoe kaikinao izy mahazo tezitra fa za tsy mahazo tezitra tsony aoka ozy izy tsy ho tratra ny masoandro miletika ozy izy mifahasosoranao misy antony zany satria raha ohatra ka mikipy ao masonao ka miratra anao ka any amin'ny enfer izy anomenao tseny tsy anao hoe mikipy ao anatin'ny fiadanana amen maeritreto hoe alohany andeha atory dia mifamalonareo mivady mba eritrereto any ohatrany ahoana zany ny any an-danitra any ozy izy nanjely hoe iambony zay sa tsy ambony tsy hitantsony zay atao satria tsy afaka hijanona eo izy satria mifamalonareo dia ao dia na anatinofy ary dia mbola mifamaly any misy mifamaly anatinofy any misy mifamaly anatinofy na toko hoe joroko avolombelona na ny zanako ary misy taona mifamaly amin'ny Joshua Estera anatinofy satria mifamaly amin'ny naturel izy dia iny ny entinatory dia ao anaty toromaso izy mbola mifamaly amin'ny Joshua any avery fariel le izy nafinandrona zany azy zazakely dia maika mpamolodebe tena kaikinao maika fahainao any amin'ny proverbe 4 verset 23 mandre mifonao fa vao hivinny iza nasainy mitandrina le izy Jesosy ve tandre mifonao tena kaikinao entinao enao mitandrina le izy ny zavatra teneko ny zavatra ataoko tsy voatery hafinaritra anao foana fa ianao no mitandrina le izy tsy fatan'le izy tsy fananiny kosa iny fa tsy vo misy zavatra mahatoana anao dia tezitra ianao satria za zanak'Andriamanitra dia mahazo manana droit manozana fotsy izy Jesosy mantsy Jacob sy John rehefa tsy nanaiky le village nandrahany Jesosy hoe ndana visite eo izy visite eo le village hoe fa andalo ao ndroanja lasa matsary Jacob sy John tezitra be avany apidina afo e zay Jesosy maître apidina afo e zay hozy Jesosy fa namahaventana eo anatinao tena kaikinao zay fahatakarany hoe mila nananao isan'andro ny olona zay alehantsika na misy ankohona antsika iny mbola gentle izy fa ianao zany mila tsy ianao mila mamoaka le fruit ianao taloha anao un quart de tour dia fa tonga dia miakatra fa zao ny olona mety gaga atao tsy mety tezitra to ty rangaty ty ramatotito ay tolasa mitsikitsiky lava joroko avolombelona matetika koa zay zobaviko zay tena miracle mihitsy teo amin'ny fiainana tsy mitsiky mihitsy tsy mitsiky fa vao ny fanena tamin'i Jesosy teo zao zay niona indray zay teo faly mitsiky foa faly be mahita satria
hita mihitsy izy hoe tena nouvelle créature zany tsy hoe tena tsy ohatr'izao mihitsy nyle nahafantarako azy taloha lasa mitsika tena kaikanao raha kristianina tsy mitsika mila délivrance aloha tonga de tsorona mila délivrance tsy normal zany tena tsy normal raha kristianina tsy mamela heloka ay natongavan' jesosy ary mamela heloka zao tontolo zao nareo tsy tia azy ary izy mamela heloka fa tsy fantany zay ataony tena kaikanao mainka avay anao manino ianao tsy mamela hoe aza mba mafo zany zaho aza tenitenenina nireny mihitsy omaly mbola niteneniko an'izay hoe ka tsy ianao ny nanaovany azy so ihany fa tsy zany nanaovany azy fa naveloko izy raha zany nanaovany azy inona ary nitazomanao an'le izy tsy haiko hoe tsy haiko raha ohatra zao hoe taty tezitra aminy de inona nitazomanao an'le fantezerana misy antony ve misy dikany matezitra azy ve misy fotoana matetika amin'ny vehivavy fona nareo vehivavy matetika amin'ny vehivavy ny tena be fo amin'izay zavatra zay le lehilahy nefany a averinao fahefa-pase iny de averinao fahefa-dininao de le vehivavy ka mbola motomototra be de todika lamosina be de le rangamba mikitika de fa maninona ka ianao tsy tadidiny akory le zany nanao tsy nefy tam'le vehivavy no tena marina zany marina zany tsy marina le izy ka inanareo de eo am'izay vao miteny ka ianao tsy nanana tamin'iny de zay vao tonga tsana le rangahy way ito de natezitra anao marina le izy satria zao fonao tena tedava satana matoa de jesosy ny tena anaka tonora fonao sarobidy tena teninao sarobidy ny foko eo paoly vao niteny antsika teo romain 12:2 atolory a ho fanatitra velona ny tenanao velona ny azo ampiasaina fa tsy maty amen ao le jacob toko voalohany teo a izytsika le famakina verset 22 seulement ne vous contentez pas de l'écouter traduisez-la en acte sans quoi vous vous trompiez vous-même mazava zay fa aoko mpakatony tena anareo fandapiany fotsiny any ka mamitaka ny tenanareo amin'ny teny frantsay izy mazava kokoa ne vous contentez pas de l'écouter raha ohatra hoe miditra ao anatin'ny sekoly ny tokantrano zao ianao ka mareny tantarany abrahama sara ohatra ny ahoana ny relation any salomona tamin'ny vehivavy milina ohatra ny ahoana ny fiainany josefa sy maria tokony andraisanao lesony zany tena kaikanao tokony andraisanao lesony zany fa raha ohatra ka se contenter fotsiny ianao mihainao an'le izy de hoe ohatra ny conte légende ohatra ny aladin sy jasmine ny nonoan'ny abrahama sy abrahama sara to izy sur rêve bleu lasa mijanona am'le rêve bleu fotsiny le rêve bleu afaka iainanao tsika moa zany tsy rêve fa tena vy mihitsiny iarana sesy da tolita maly de zao tena joloko avolombela azy zao zany za ohatra ny plus mitombo nytaona iarahako amin'ny raha matoako de plus izy metiko de za le izy tsy amboarina fa tamin'ny voalohanao zako tokony le 15 août izy mody zao tsy androko zay hodiny satria ohatra matsiaro manky be zany ako tsy azoko tsony ny haiko satria zay miaraka zay na metsena miaraka zay na manao raharaha miaraka foana ary tiako tsika mba hiaraka foana za tena miteny anareo mihitsiny a ho anareo lehilahy ry tonton isa tena aza velavelanareo mivadinareo zalahy aza velavelanareo tena kolokoloy tena kolokoloy de hitanareo tsara hoe ohatsy ny ahoana ny soa azo avano zany za tena pasteronja vavolombelona tsy manana namana zany a fa soit izy frère soit izy connaissance fotsiny fa tsy manana namana zany tsony ahy satria ny tena akaikiko indrindra de mivadiko soit vous mes frères zany soit ianao zany frère soit ianao olompatatra fotsiny ka alao tsika frère ok de ohatrzay koa amy sœur fa olompatatra zany hoe quelconque zany ka nareo tsy quelconque fa tena akaiko mifoko nareo amen ka tsika mila tsika zany rehefa mahare tenin'Andriamanitra de mila averatsika le tenin'Andriamanitra mamola volatsika vao anaty eo tadidro tsara fa rehefa misy tenin'Andriamanitra latsaka
dia le homme intérieur no tokony harean'le izy fa tsy misainanao tena kaikinao zany tokony maharean'le izy le za io le esprit le homme intérieur le né de nouveau iny tokony andraisanao an'le tena fa reo vao sofinao ty dia io le vao fitaka le tenen'ny Jakoba hoe monsieur contenté ny amin'ny fianona fotsiny io le monsieur contenté amin'ny fianona tsy mahazo vokatra mihitsy amin'ny teny frantsay de aveo izy izy traduisez-la en acte tonga mivena amin'le tokantrano teo ny zavatra lesonao zao lesona azonao rehefa mivoaka ny tokantrano ianao tokony tonga dia ampiarinao le izy misy fankazarana zany ataonao koa misy entraînement ataonao amen de hoe kaikinao misy entraînement tokony atao io zany na ho an'ny lahy io a na ho an'ny vavy ho an'ny lehilahy zany a raha ataonao ka tsy nanao je t'aime mihitsy taloha misentraîne anao manao je t'aime alefaso amin'ny SMS aloha ohatra ka mbola test ianao voalohany ohatra mbola sarotra be za miteny je t'aime zany ohatra nefa il y a 13 ans teny zany je t'aime zany farany alefaso SMS aloha gaga le vehivavy any an-trano na any am-piasana a misy zavatra miverina zany hoe zay retour de flamme zany ame miverena fitiavana voalohany tana miverena fitiavana voalohany tenin'Andriamanitra zany a fa na antsika ao an-trano ary mila miverina amin'izay fitiavana voalohany zay foana nosoany isan'andro tsy resaka fiarahana matory resaka tsy resaka hoe fiarahana matory fa nos zany hoe zavatra mahafinaritra be foana ohatra ny lanitra tany ozy izy ny fomba fiteny gasy pasteur ohatra zao vao akaiky ny ainan'izany nos zany ame alleloia mabe satria lasa tonga iray le roa saraka fa tsy mifamela-mosina resaka facture foana andresanao ao anaty fandriana resaka fangatahana efa vitanao hoe zao le any efa voalamana efa voasasanao hoe zao no lamba efa voapasiko ave ny lobaka tsy mampite atorany e zany tsy mampite hiditra fandriana mihitsy zany tena atsofoka tsy ohatr' zany aloha ny anay vady tsy ohatr' zany dia iraina ny tompo fa nisy fotoana aloha tena niakatra etapy kosa aloha nisy fotoana tena tana hoe ty peratry ty a tena mivavaka mihitsy a ty peratry ty fantatrao satana ty tsy miala amin'ny tanako tsony miady mivady tsy miady mivadiko aho fa miady ho amin'ny vadiko ahako mba hidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainana amen ka tsy haiko peu importe aza tonga dia milavilefina lasa izy ka ianao tsy mikarakara azy fa misy fanetretena koa ao anatin'ny tokantrano amen verina toi ne vous contentez pas de l'écouter traduisez-la en acte sans quoi vous vous tromperiez vous-même zany hoe na dia tenin'Andriamanitra zany le izy be da be ny olona lasa ivré be da be ny lasa ivré satria manenona inandray ary tadidinareo tsara hoe fanoharana hoe tamin'ny andro atoandro a tena mafy a ny mpanompo rehetrarehetra fa tsisy ny ambony dia mikaikinao tsisy ny ambony le tamboly a alina ny andro ozy izy dia naninona nijaikijaiky ny ennemi dia na mafy ivré io le mila imbesany teny mikaikinao mila miambony averenao mila miambony le fembenana zasy ianao miambony za miambona amin'ny foko fa tsy ianao miambona amin'ny foko za miambona amin'ny fisainako fa tsy ianao miambona amin'ny fisainako tsika tsy lairay avy reo mila atao miambony tsika zay soldat ianao mila mijoro anao en tant que soldat za tena tsoroko anareo mihitsy bienvenue atao amin'ny HVK mission io d'armée des saints formation antsika ato fa tsy hoe hitetavana valimbavaka fotsiny fa ianao mihitsy ny lasa fitaovana lasa matonga valimbavaka eo amin'ny fiainanao sy ho an'ny hafa zay ny tanjotsika fa tsy hoe antany an-tatilanto firy zay ny valimbavaka efa azonao tamiko zay mivavahako non ampianariko anao ahivavaka ampianariko anao ny amin'ny guérison ampianariko anao ny amin'ny famahalaolana ampianarina amin'ny zavatra rehetra amin'ny tokantrano dia hitanao le izy a dia enao ihany lasa vahaolana avy eo zay ny tanjotsika fona avy tsy hoe mikritika ny hafa fa raha ohatra hoe atsokonareo tongava fa guérison fa lasa ohatrany hoe omekitrondronareo fa ny eto amin'ny HVK mission ho anareo ambadika vidéo manome fitana ndalana lasa nona lasa zay ny atsika ao d'accord tsika androso tsika ka ny tenin'Andriamanitra mila rovana le izy mila kolokoloana mba eritrereto ane misy mamafy vo anankiray akasia tsy tonga le dia vo milatako anaty tany tonga dia akasia super akasia
fa tsy maintsy mbola mijery mihitsy dia mbola kakasika loatra an'iny dia inona ny ataon'ny mpamboly azy arovany teny kaikinao arovany dia tondrahany dia asiana zezika zany ny fanaovana ny tenin'Andriamanitra tsika zao raha ohatra hoe miditra indray zao any amin'ny guérison efa tenenina foana Isaïe 53 verset 4-5 Isaïe 50 verset 6 reo ataoko hoe base mihitsy na Pierre 2:24 base resaka guérison divine hoe azonao zany guérison divine tena guérison divine rehefa guérison divine hoe guérison d'Andriamanitra guérison fofonainana mihitsy satria nokapoana sao daroana dia sao no vadovato fanasana reo verset teoana 5 secondes manana fa ohatra ka vakianao fotsiny dia ataonao connaissance tsy ara-guérison mahatonga l'izy mivaky lasa divina izy avy eo dia satria conscientanao io le teny iny avy eo le Isaïe 50 verset 6 ka voalohany izay nandrenesanao an'iny tsy tonga dia azo be le izy fa mbola iny mbola ka nigerne maty tao anatinao le izy dia nigerne tao anatinao zao le izy dia fa lasa azo be zay mahatonga anao mahajoro rehefa misy aretina tonga dia mahajoro naran'i Jesosy ny aretina out satria efa azo be ka peu importe na tempête na qu'il vente qu'il neige out foana amen fa talohanao zao tamin'ny mbola vao narehan'le izy mbola tsy narehan'izany vavolombelona ny olona sitra na tsy narehan'izany miracle signe sy prodige zany dia mbola sceptique ianao niraisinao le teny fa sceptique ianao hoe ahoana moa ny avadika an'ity teny ity ho fiainako dia izay ny ampianananao amin'ny sekolin'ny fanasitrana tena kaikinao tongavy ianao ho anareo izay ombadibadika mbola miafinafinao tongavy zay ny problemany fantatrao ny famarinan'le teny fa tsy mahita vokatra ianao satria tsy lalipaka le teny tena kaikinao tsy lalipaka le teny asiana zezika ihany mba tsy ho faty atondrahana ihany mba tsy ho faty rehefa tonga eto amin'ny école de guérison fa ohatrany tsy mety lehibe mihitsy le asa fomba lehibe kely dia tapaka dia tonga aty indray dia atao bouture indray antena kely indray dia ao indray rahatsangana kely dia rehefa na le azo lasa tapaka dia mahitsy tapaka dia mahitsy tapaka hoe dia lasa manao ohatrany zigzag zao mila miomby tena kaikinao mila miomby ka mila traduisenao anaty tany teny rehetra zay raisina rehefa za mahatonga antsika minsiste foana atao anatin'ny sekoly dia tahaka ny sekoly ny anarantsika tsy zay momba naturel momba ny intelligence hoe 1 plus 1 égale 2 nanoratra foana tsika fa tsy hoe tamin'ny voalohany dia izy io zao raha ohatra ka nampianarana anazy manoratra 1 plus 1 égale 2 ne fa adiny zay satria mila micentraîner tsika za mahatonga antsika raiso loatra le verset dia saitsay nao manazy rehefa tonga any ianao tonga any an-trano dia atao velona ao anatinao izy atao tsy avelomany izy ao anatinao da tonga le izy finotakarahanazy ozy izy indray orinao dia maneny maty alleloia za tsy mandroso en effet si quelqu'un se contente d'écouter Dio rehefa tena be mahagaga mampalahelo tsy any amin'ny religion reo fa mahelo fahaten'Andriamanitra mbola se contenter io hitanareo zany indraindray ny olona tsy haiko ohatrany ahoana mifandraisan'ny tenin'Andriamanitra lazainy le izy hoe fahamarinana dia nefa le izy lasa tsisy vokatra eo amin'ny fiainana mahatonga le izy tsisy vokatra eo amin'ny fiainana satria tsy miaro finoana le izy izy lasa hoe vakitsika vetivetiky zay dia zezatsika amin'ny Hébreu 4 verset 1 ainsi donc pendant que la promesse d'entrer dans le repos prévu par Dieu est toujours en vigueur craignant que l'un d'entre vous se trouve coupable d'être resté en arrière. Reste notre tsara. Car nous aussi, nous avons entendu une bonne nouvelle, l'évangile, tout comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien. Tena kaikinao hoe mba misy vokany ve sekoly eto mba misy vokany ve sekoly isan'andro ataonao eto hoe isakasabotsy tokony mampiovanao le izy satria ozy izy le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils
Ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. Amin'ny teny gasy izy tsy nahaso azo izy le teny satria tsy niary finoana tao amin'izay nandre. Be da be zany ny olona mandre tenin'Andriamanitra fa tsy mandray an'ilay izy ampinoana. Finoana ataovy kely ty équation ty foi plus parole de Dieu égale résultat. Résultat selon zany les paroles là. Tsy maintsy miampy finoana le izy. Problème ny olona tonga eo amin'ny fananten'Andriamanitra tsy mino akory zany izy. Zavatra hitako ampianariko ny ankizy mipetraka tao an-tranovanosy ao marika 16 verset 16 hoe zao famantarana zao manaraka izay mino. Hoe zay mino tsy anao zay mino tsy atao baniny. Dia nefa ampiasan'ny olona lasa fa mino an'Andriamanitra. Fa problème ny amin'ny tena famantarana zany tsy mino izy tsy mahitsy tokony mahita zany tena fiaina normal zanak'Andriamanitra zany dia zao misy miracle foana ao fiaina. Miracle voateny hoa hoe eo be misy ovana eo tenanao mamoan'le. Eo misy ovana amin'ny tenanao manomboka matova fiainan'ny olona ihany keo anao satria fisianao sy ny amin'ny fisianao mihitsy lasa tonga amin'ny zava-mahagaga izy David. Hainao moa zay lasa tonga zava-mahagaga ozy izy amin'ny olona, lasa tonga jerijeren'ny olona amin'ny fiainanao, sombolohan'ny olona amin'ny fiainanao. Romain 8 verset 19. Sombolohan'ny olona amin'ny fiainanao fa minitra sy créatina matoty, minitra sy créatina gaty. Amin'izay finoanan'i Jesosy olona mihaino. Nahaka Jesosy tonton anay, tonton ny olona zany fa lasa tonton kainjo. Anantona nisy fotoana tsy teny anarana mbola rehefa tonga ty rehefa velona. Amen. Misy tonga matetika ty. Tena izy nanantona ny izy zaho izy tena mila metrahan'ny pasteur Tomy tanana. Dia gaga be aloha voalohany rehetra. Izy tsy miantsona pasteur Tomy zany mihitsy. Tomy fotsiny izy dia pasteur Tomy zany. Ok. Dia misy toa zao
tonga dia teo satria hitapany taona nanomboka juillet teo zany dia zao teny pasteur Rodolphe hoe teneny HVK France fa manafika tondromaso Andriamanitra zareo tonga dikazany tondromaso inona tondromaso amin'ny teny frantsay fa inona tondromaso zay mahay hitaty manko tondromaso zany ohatry ny tondromolotra ihany taty vadilo ohatrany hoe fanesoana zany ohatrany hoe fanesoana ohatrany hoe ironie tsy ironie ve misy idirany amin'ny ironie aloha le izy mba tedavy kely zay ry zavavy zalahy mba ampiditsika amin'ny tatyany ao tsika dia hoe afaka tondromaso fa tena voninahitra an Jesosy nanomboka tamin'ny pasteur Ronjo aloha satria be tabe any aiza ihany ny vatany lahy ty etrehitra efa antitra etretretra afaka tondromaso ngaray sio tsara mihitsy ny voninahitra Andriamanitra ary tena nitoro-tenin'ny pasteur Rodolphe tany tena nampirarakivo ny olona mihitsy hoe zany ka toro-teny tena tsara hoentina amin'ny mariage ave tsy haiko raha nisy enregistré vidéo eny dia iarahantsika mijery zay amay iarahantsika mijery fa tena voninahitra Andriamanitra milahy be mihitsy ilay izy ay ohatrany hoe tondromaso tsy mety ndray oprobra zany hoe anaran'izay zany Andriamanitra fikira tsara ianao toerana dia misy ianao na hoe aiza foana naleanao rehefa sabotsy iny zany ekôly zany tsy mety misy mametinanay azy manginamo izy dia ndao zono lalana zavatra efa hitanay eo vorona gavolombelona fa tamin'izay dia efa afaka avy eo koa na ny andadanay ihany keo tamin'izy nanomboka tao amin'ny asa-panontona ahity taoko be mihitsy tena tsorofonareo fa tena naika ohatrany hoe 4 minutes ny dadanay io fa olona manana fahona sy zany tokony amin'nyjegolona hoe lasakafaka io fa tena efa tena bitika zany vitan'Andriamanitra na mampadidektana tsy haiko tena 2500 tano any vitan'Andriamanitra manana ankina daholo ny olona gaga ny mianakavina secta le secta ora hoe lasa any zay vola nefa tsy lanatsara koa le vola fa rehefa solokiny olona le zany zany dia very daholo ny vola fanana zany dia dabe fadao tamin'ny pasteur Ronjo hitanay le miteraka daholo na fianakaviana satria jorona erika koa hitanay zany tamin'ny hoe fiarahana Andriamanitra loatra izay mivady nira mbola le tsy nisy
tirana hoe zay tsy nanena mihitsy iny ary zao mbola atao anatin'le fety familiale zany mbola mijoro tamin'izay zay nandeha aloha ny amin'ny zivady nandeha ny antatymirina dia nandeha ny ana hoe tena miaraly atao amin'Andriamanitra ina hoe izy lereo ny zavatra antrano lasa fifanina vadika fifanina be misonaka be mifon'le olona satria lasa mahagaga tena kaikinao enao koa je mety tsy manana ray aman-dreny je mety manana zoko zany hoe manilinika anao momba Jesosy miarefa tsara fa lasa misy tombony foana eo misy tombony eo na versy anankiray zay omeko anareo araiky tsy satria tena fahavalontsika akaiky indrindra misy fotoana ny tena mpanenjika atsika indrindra moa zany dia miampona atsika Acte 16 verset 31 Acte 16, 31. Un tournant, humiliation. Humiliation au programme. Oui, minua Jesús Cristo ienau, temi que no sa. Que fuzel sa. Na kuna. Kira zega kwa. Que no vaga da fora. Fala que dá, na uai no. Ata tu mas ata ka zay humiliation no. Na tsaka n'Andriamanitra amin'izay peta be vady ahoany iny zany ny mpahazony amin'ny vady zany taroa tena itikikiny iny fa nimetan'ny olona amin'izay talohan'ny pasteur Odiolo dia tadimilita na tena matany dia teny eo mariazy tsika teny kaikinao Jerosalem maso ny kristianina tahaka ny tantely mamela mamy alohan'ny alana eto ka didin'ny olona foana ny anatiny satria mahaliana ny olona nefa fiainanao fa ianao raha ohatra ka olona tsotsotra tsy lasa valavina aminao le izy fa tsy valavina amintsika lasa valavina aminao le adino na dia fahatsiarovana azy fa ianao raha hiarety anao tianao tsy faky teraka koa za tsy faky fa ody any amin'ny Jesosy dia hotadidin'ny olona foana amen rehefa mivavaka nareo andao tsangatsika vavaka rehefa mivavaka dia teneny foana zao Jesosy en plus le vavaka nasaim-panamasina ampianariko anareo iny zaraiko anareo akitsipo le izy ny amin'ny resaka hoe mba ta hiainany zany nouvelle création nouvelle créature zany en toute chose tena kaikinao en toute chose zany hoe na amin'ny fitahiny zany surnaturel na amin'ny fanasitranany zany na amin'ny santé divine zany na amin'ny asa tsy mitovy amen rehefa saloha zay saotra Jesosy saotranao a Jesosy io fa nataonao nouvelle créature nouvelle création tahaka anao fanahinao ny atao anaty fanahy tsy mety marary vatana tsy mety marary koa zany avy satria tempolinao a Jesosy ianao tety ambony tany rehefa nitady mofo amikisana 5000 personnes dia nangataka ianao dia misaotra fotsiny tsy nangataka ianao fa misaotra fotsiny satria zanaka ianao tahaka izany koa Jesosy no tena tiana hiainany ampianary zay fanahy masina ampianary zay ahaizanay manao tahaka an'izany misory aminay ny fo incrédule fa zany mahatonga anay tsy mahita vie miraculeuse zany tsy ahitanay zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay satria misainany olona ihany zany fa zay tokony efa fisainana mahagaga fisainana nouvelle création nouvelle créature Jesosy vonjeo amin'ny tsy finoko ninninona Jesosy zay mbola mikasika amin'ny fiainako vonjeo amin'ny tsy finoko naran Jesosy amen masotoeritsika hainao tsara zany zavatra tokony ataonao Alléluia. Ka io Hébreux 4 latsika teo dia efa miteneny moa izy raha tsy miaro finono dia teo vokatra rehefa dia davitsika raha teo hoe nataontsika tobetaka vokatra izy ka nao natoa anao hoe tehita vokatra tehita changement anao eo amin'ny fiainanao eo amin'ny vie familiale eo amin'ny vie professionnel tehita changement ary raha ohatra anao ka tsy tehita changement dia tenenao tena andana mandana transaty dia andana misotelasy soleil tena zany mandany azy non tena marina izy
fa raha ohatra kosa tefa mba mankohy fotoana tahaka zao mba minomo mba minomo iangaviana mihitsy no minomo mba mino tena mba mino aza manaiky lehibenany satana zany tsony aza mba naiky lehibenany satana zany tsony raha miteny zany Andriamanitra hoe manafatoandro maso hitako zany a eo amin'ny fiainana maina eo amin'ny fiainan'izy akoho maina loia ny olona ne tadidio fa ny olona bikritika jereo mbola tsy manambady tefanao mano va conseil économique pasteur lasa hitako mihitsy reko afanana za tonga taty hoe zany natonga zay ohatrany lasa sous-confiné kely satria tsy mba hitan'ny olona mihitsy hoe manana sifa fahazana fa nanazy zay non massive mariage satria fôtony izy ary mivady tokoa zany tena fôto zany navay mariage masa Jesosy niangalafo natonga fotoana tsy tay niandro aza manambery tena koa nefa na ohatra ka tsy zay fa rehefa tonga ao kritika dia vaovao kakanao miaravanao dia vaovao efa lasy taloha fa manana tombony izy zay mihitsy teny pasteur zao manana tombony zany afatondro maso metameta iona Tudo existe, efa existence vato zany manikanao olona zao tadidio efa nianatra izy tsy maintsy mifandray-panamasina tokoa tsika Isaïe 11 verset 2 tsy maintsy manana sagesse, intelligence, sy connaissance tokoa tsika fa sao dia betaim-bava ndray ny anarany zay hoe tiako betaim-bava lasa zay za dia resaka amin'ny vehivavy itsy fa betaim-bava be sao dia lasa zay kosa ny afantaranao tsy mety zay fa zao Jesosy isaky tonga vao mifanseo sadoseo efa mety fanontaniana dia mafantatra satana eo amin'ny fofana Jesosy dia efa mafantatra Jesosy fa question mpiezaka amin'ny satana indray zay
camarade. Non? C'est comment non? Non, Satana mila milasy Kristy izy niteneninao hoe lasy Kristy atao satria lasy koa izy lasy koa izy zany fa ianao olona fidèle amin'Andriamanitra ianao indray a lasy vaky izy alleluia ianao mila mifotra amin'le teny zany mahatonga ty olona da averiko aminareo foana le rangaha maty teo amin'ny hospitalina rehefa eo amin'ilon'ny fahafatesana ne rehefa eo amin'ilon'ny fahafatesana sao dia tara loatra vao eo voanantsika zany zanak'Andriamanitra toy izany zanak'Andriamanitra indray no atsoa mba hamonjy fantsa zanak'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra satria mpamonjy vatana mpamonjy fanao anatiny ao tsika zany na nypaorganasika isan'andro rehefa fotsiny ary mihaino teny rehefa tsy mampino atoinareo izy verset be menatsika rehetrarehetra raha ohatra ka tsy ampiarina le izy na tsy travidereo amin'acte le izy atao en faire atao bon atao gestiavana zany masina verset isa-maraina se continua un poco avanti a Salvador e quand même si j'attends ici il y a des Salvador il y a trouvé un demande beta beta no zavatra fantatsika fa le mampiasa zavana mila fotsika posedy tokoa kanefa le tsy maintsy miaraka etanetanao le izy tena hoe etanio tsy mahatonga etaeta tena miazo mahatonga etaeta rehefa le sel de ce monde le sel du monde fait de la terre sika parce que c'est pas roule dans la main on s'entièrement digne ini lebih general atau unik ada yang juga kita taruh pasal kilo juga cuma itu
Ataonao kay le izy teka mofo kay le izy misy fotoana ny olona mampiasa misy fotoana ny olona mampiasa fotoan'Andriamanitra zay ny antondianao resabe satria rehefa fotoan'Andriamanitra mahita vokatra zay ka tongavana tsy mba lina izy hoe saroba amen tsika io dia zay mino foana zany foana tsy mavety bakatao zany ka zanak'Andriamanitra ohatrany ahoana da plasy zanak'Andriamanitra eo amin'io fanapaka hoe fanapaka mpandidy mijery ny tantaran'le nouvelle créature ty amin'ny manomboka acte des apôtres ianao tianao izy anao tena ahoana ary zany zavatra zany mbola tsy tanterako eo amin'ny fiainako tsy normal zany reo vao fantatra hoe reo vao hitanao zay tsy mahanormal anao zay mandroso ara-panahy anao zay fa reo vao ohatra anao ka hitanao ohatra ny normal be anao ohatra ny tsisy foana ny paosinao marary foana ianao zao mihitsy anga matena sitrapon'Andriamanitra amiko marary ny aly aty tena miteny anao tsy zanak'Andriamanitra mihitsy ianao désolé tsy kristianina mihitsy ianao marina ane zany tena kaikinao marina zany tsisy olona kristianina napahoriana zany ao anatin'ny baiboly kristianina mpanafaka acte 10:38 vakeo ne ny asan'ny kristianina dia ohatry ny asa nataon'i Jesosy io acte 10 verset 38 satria izy mihitsy ny nanambary ao amin'ny Jean 14 verset 12 fa anao taky ny asako any izy ary mivokatra dia mitovy ihany amen acte 10:38 inona ny hitanareo inona nataon'i Jesosy nanafaka izy nanasitrana izy nandehandeha tena izy dia nanasitrana sy nanafaka zany tokony ataontsika zany zanaka isany aleloha tena kaikinao misy fiovana ren'le olona hitanareo ny tena mahafinaritra ren'le olona le mpanenjiky reny mihitsy avy eo no mitady vavaka any aminao mahafinaritra mihitsy le aleloha zaho ka ny tanjon'i Jesosy aiza ary misy an'izany tena kaikinao tsy mahazo mandatsa hoe vakio indray ny tantaran'i Josepha raisinao tsy zay vakio ny tantaran'i Josepha hoy izy Josepha aika izay ny antony reny zavatra rehetrarehetra reny mba hamonjena anareo ihany ane raiky amby folo rahalahy isany ka aza mandatsa rehefa ohatra ka tonga amin'izay zokinao na tonga ny dadanao hoe an'olo tena any Jesosy ary tonton an'olo tena Jesosy ary ty hita ty dia aza mandatsa hoe hitan'ity zay maza zako tovy ihany ane ozy izy fanahy masiny tena mbola tsy azo le rangasy le raha matoty mihitsy ny antom-pisiko atao anatiny ato hiala kely aloha tsy asiko vokatra dia eo indray dia tsy maintsy tondrahana indray dia tsy maintsy asiana zezika anay aloha roviana ihany mba hijoro zanak'Andriamanitra tsika zay masasatra miandry zanak'Adana fa rehefa misy vokatra ohatrandray dia fihino le olona jereo le dada le zanak'Adana ny fihino ny fatsy ny latsany hoe aiza aloha ny volako zay ho tafiditra aloha vereny daholo aloha ny volako fa raha zany aiza zay tombo ny tenen'lahy eo jereo ty akanjon'ny lahy manala baraka lahy tsy mivoaka teny ambavany tena kaikanao tsy mivoaka teny ambavany fa vo hitany lavitra dia le dada mihitsy ny azakazaka tena mia ohatran'izany anaovy ny dadanao na mamanao na ny zokinao kozany koziny taotaotaotininy le mpanenjiky reny vo hitanao fa iny fa mitomany avany tonga dia fihino hitanareo tsika dia mpanarato amin'ny fitiavana dia reny mpanarato amin'ny fitiavana tsy mpanarato amin'ny resaka kritika tsy mpanarato amin'ny resaka latsy hitanareo zany raha tsy manoko an'Andriamanitra anareo dia zao mahazo anareo tsy izy zany tsy zany mihitsy ny tenenin' Jesosy Jesosy teo anatrehan'le vehivavy mpijangajanga tratra ambody omby inona nataon'i Jesosy namela heloka tena kaikinao namela heloka
dia tenenindray ny akaikinao dia izy ianao ma mbola tsy hamela heloka ihany izy mihitsy any mafiatoka tsy mety mamela heloka ty ohatra ny voaveriverina foana zay zavatra zay nytaniko fanay masina farany hoe izy ahitsoko eto mamela reto elo ny fitiavan'io a ny fitiavanao izy izy manarina ho tamaro dikan'izay mila mampiasa fitiavana bebe kokoa anao fitiavan'io tena angatao amin'Andriamanitra foana zay le fantany maly ny fitiavana hoy afaka mitombo le fitombona amin'ny fitiavana tsy ny angezana fa perfectionné ozy izy any amin'ny Jean 4 mila perfectionné na ny fitiavanao amboalohany ianao a mity olona anankiray fa any aparany ianao a na ny ennemi anao ary lasa tianao tsy zany hoe Jesosy tena akaikinao zany Jesosy ka ny dikan'izany tsika tsy mahazo tsika tsy mahazo makala olona mihitsiny tenendray ny akaikinao zay teny voanbe pasteur anatany tanàna indray manko zay teneny akaikinao jereo masona izy mahazo manao an'izany fa tsy tsika avelao ny olona ankahalanao any e tia foana izy zakanao io e zakanao io zakanao ambongadiny ho ao am' Jesosy aza mba kivikivy zany reto mitondra ambavaka les enfants aza mito aza kivikivy zany mitondra ambavaka aza kivy teneno akaikinao misy fiovana ho fanatrehan'Andriamanitra ary le fiovana io manomboka any aminao aloha voalohany indrindra zany ianao tonga eto ianao tonga eto za tsy tena anaran'olona fa misy taona zao dia tamin'izay nakany Madagasikara teo dia misy olona tena efa ela mihitsy ny lona tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi toutes les semaines zany ohatra zay a mois année 4 ans zany nafantarako an'le olona fa tena tsy miova mihitsy le olona mampalahelo be tena akaikinao mampalahelo be tsy haiko hoe inona zany ny ataonao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zay le teny pasteur Ronja teo hoe indraindray a ny olona manana indigestion na tenin'Andriamanitra n'existe zany indigestion na tenin'Andriamanitra zany io le hébreu fizy teo hébreu 4 verset 2 ngamba izy zay satria tonga eo le olona mitady zay ilainy fa tsy mitady zay ilainy Andriamanitra aminy mba hiovany toetra hiovany toe-po hiovany toe-panahiny mba ho ahafahan'Andriamanitra ampiasaina koa zao tady idio matoa anao mivonjena tena indray no akaikinao matoa anao mivonjena matoa ianao nasiny ny heriny ao anatinao hoe dia tianao ampiasaina ianao tsisy olona manamboatra tsisy concessionnaire na voiture ohatra raisiko ohatra Mercedes ka hoe nanamboatra moteur V12 izy dia tsy mba testeny mihitsy tsy fiera amin'le izy akory izy fa namboariny le izy a mba asehoany hoe puissant le voiture alleloia ao tsika teneno akaikinao ianao koa matona sy ny fanay masina teaneo ny heriny amin'ny alalanao izy zany hoe à travers toi à travers ta vie teaneo an'izay herin'Andriamanitra zay izy toitsika hoe fa nga zany tsy vitan'Andriamanitra maneo an'izany efa naneo izy fa tsy netininy ny olona dia tia indray amin'ny alalanao sy amin'ny alalako ny anehoana an'izay puissance zay fotoana zao zanak'Andriamanitra tena fotoana zao tsangatsika marana amin'ny fotoana fa mifarana alohatsika androany fotoana zao a isehoany zanak'Andriamanitra fotoana zao a isehoany zanak'Andriamanitra isehoanao tena kaikanao isehoako tsy maneho teny ianao fa Andriamanitra maneho anao Andriamanitra ao maneho anao zay mahatonga azy miteny ary azoko antoka mihitsiny hoe manafaka tondromaso aminao izy am'ty tapataony ty raha nanomboka izy a raha nanandrana andreo zay a dia ianao koa ahitan'izany ianao hijoro vavolombelona amin'izany ianao hoe le olona le nanenjika iny lasa namako lasa tian'Andriamanitra amen le olona ohatra zao lasa namako fa zao mila ganianao fitiavana le olona mianatra mity ianao za mitena anareo fa nahagaga zany a fa na ao anatin'ny guérison dia tsy maintsy misy fitiavana zay vao afaka migerira olona ianao
mitondra guérison ale olona dika zany tsy resaka onction mihitsy nyle guérison fa resaka fitiavana le izy fa jereo tsara indray ny jesosy mety ve anao izy izy tena mety aloha izy jesosy mba diovy araha tany am tsy le pouvoir ny problème fa le vouloir est-ce que tu peux ozy izy fa tena nivaliny jesosy je veux tu peux teneny les preuves mariny zay est-ce que tu peux me rendre pur de nivaliny jesosy je veux fa tsy hoe je peux fa tsy le pouvoir efa nanana fa le vouloir zay vouloir zay nefa tsy maintsy mifamanitra amin'ny fitiavana foana tena mifamanitra amin'ny fitiavana jereo ne tokantrano tsy possible zany tokantrano tsisy fitiavana zany fa mana olana raha tsy tianao le olona raha tsy manam-pitiavana ianao tsy hanolotra solution an'le olona mihitsy marina za sa tsy marina jereo daholo 4 école reo fa tsy maintsy mifamanitra amin'ny fitiavana foana le izy alleloia vavaka ataontsika izao dia tsotra fotsiny ataovy zay atonga ny fananao conscient amin'izay hoe tsy misy anenenako zay miarahako amin'i jesosy hatramin'izay aza manenina mihitsy hoe aiza ihany ianao zay le nitenentsika maly misy fotoana andriamanitra ohatrany tsy miteny aminao zany izy mba fantatrao ve fa 120 ans nelanelan'ny teny voalohany nytenen'ny andriamanitra noa hoe andana manamboatra samby fiara sy le hoe ndana am'izay miditra 120 ans calculeo le izy fa zany calcul dia hitako 120 tena kaikinao raha ianao hoe tsy tenena 120 année efa tsy eto ntsony efa tsy eto koa zany katsika 120 tsy niteny mihitsy andriamanitra fa nijereny le noa fa tena niteny indray mandeha andriamanitra dia nanao an'le izy noa tsy nimonimolina nandatsany ao anaty baibolina reo zany nandatsa amin'ny peuple satria ina koa ry ty manao bateau eny ambe voany désert ty fa izy nino zay natonga azy zay le acte 1631 vonjely anao sy ny ankonanao nino izy tsisy jerevana mihitsy ny fin'olona zanany fa nino noa nakatò noa obéissant noa niditra daholo ny ankonana tena kaikinao rehefa tafiditra anao miditra ny ankonanao alleloia mila miovontsika reta tena tsy haiko fa tery be mihitsy ny ato anaty koa mila miova amin'ny fanatrehan'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsika mihitsy mitondra an'le de présence de Dieu am'izay aleantsika zay zany misy hira ty hoe tsy neniko tena iteneny jesosy hoe tena tsy manenina tsy manana nenina na dia nikely monja ara mety nananamana be da be ianao taloha fa tsy hitatsony izy aza manenina fanosoloan'andriamanitra frère sy sœur za miteny anao fa frère sy sœur mbola tsara no namana ao izy d'accord amiko am'izay za aloha tena d'accord misy fotoana nanana namana tena zany hoe nomero ami niarany sakafo fonako niarany revoko mifampiditra trano fa rehefa nanana problème zany tsy fatamin'ny voalohany indrindra nalahelo aho tamin'izay mamelany heliny jesosy melanelina tsy fatorako am'izay izy fa ny rahalahako tena nareo zao hatramin'izay zay hoe nisy nilavako anareo voninahitra jesosy nanampy foanareo raha misy lanana koa dia tenena na dia hoe raha aman-dreny dia atsoy teneny rehefa mbola misy ilaina mifanampytsika amen nanareo anabavy koa ary mifanampytsika okay tsy aloha hoe manana rahalahy tsy aloha hoe manana anabavy tena kaikinao rahalahiko sy anabaviko nareo satria ny rahan'i jesosy mikorinao anatinao hoe mitovy ray tsika dady aba ray eo zay mahatonga atsika hoe paralasy any za tina ma mety fanitsina kely aza atao frère daholo akory ty olona rehetra ty aza atao sœur daholo mon frère za tsy frère nylahy zany tsy taona misy miteny an'izany za tsy frère anao zany tsy masika am'le izy fa marina le izy tsy frère nylahy zany voici mon frère mbola tsy frère tsika tant que mbola tsy mitovy père tsika tsy frère tant que tsy mitovy père tsika tsy mpianadako tsika rehefa mitovy tsika mitovy père ok mpianada tsika mitovy zany héritage tsika za tsy mialina anao anao tsy mialina anahy ao tsika teneny jesosy za tsy manenina mihitsy za tena tsy manenina mihitsy jesosy misaotra anao zay
amin'ny fona iray manontolo jesosy tena tsy manenina zay ary ny lalana mbola hitondranao anay lalana mamirapiratra sy tsara indrindra o jesosy tiako loatra ianao ka tsy mba nafeniko ka foko izao rehetra izao tsy neniko afa-po tanterakao faly manana anao andriankina ny fiainako rehetra omeko njakanao ry tompo ny androko sy zay mety ho fanirina sy tanjoko sambatra sy tretrikao tsara ny fitiavanao ambioay mandraky izay doria averena tiako loatra ianao ka tsy mba nafeniko ka foko izao rehetra izao tsy meniko afa-po tanterakao faly manana anao andriankina ny fiainako rehetra atolory omeko njakanao ry tompo ny androko sy zay mety ho fanirina sy tanjoko sambatra sy tretrikao tsara ny fitiavanao ambioay mandraky izay doria azavelao iara namaro ny fankarala fa izao anao tontolo ry tompo ianao no andriamanitro tompo sy tena mpanjakako tiako arimbolo tory sanandro jesosy misotranao ianao nametraka fitiavana tomponay ary hoanao andorana fitiavana zany ao retolo jesosy ho ianao no tianay tena sarovediany indrindra ny fiainako anilanao mirindra gratsioko ianao io izao rehetra izao anjareo manokany tontolo Yanuke wambane niye la chau Azadela wiala namaruni pangala Faiza wana ututuru ritumpu Iyana uwande manitu Tumpu sike na panzakaku Siku marimbulu tikwi sanadu Azabela wiala namaruni pangala Faiza wana futuru ritumpu Iyana uwande manitu Tumpu site na panzakaku Tiku arimbulu tikwi sanadu tenene Iyana uwande manitu Tumpu site na panzakaku Tiku arimbulu tikwi sanadu lazao tena fiavo
Dianao no Andriamanitro, tomosy tena mpangakako, February. Ampianarina kosa zay ampianarinao zay ampitoromenao zay mba hampahanay mampiasa fahasoavana zay napetraka anatiny fitiavanao azy ireo naneo an'izany ianao tety ambony mavita be ny olona naraha vita be ny olona mety sangazany sy famokeny sy famoasoanao azonao tamin'ny ampiasao folo izy ireo mba tsy ao anaty kitakity tsy ao anaty fahatereny itorany izy ireo ny amin'ny naonao ampialana zay hoe saine de la terre zay ampialana témoignage amin'ny alalany fruit de l'esprit de soso tena mifonanay aminao raha ohatsy ka tsy miara-neo an'izany fitiavana zany talohany androany fa karakarao asio zezy ahitsano zay ratsana tsisy ilavana azy eo amin'ny fiainanay jesosy zay manidikivo tsy mahatonga vokatra eo amin'ny fiainanay mangataka mangataka ny famivapody asio zezy fa mahatonga zay fahorinany androany misy vokatra Ewatore, attenzione, io ragazzi non ha tempi a morire. Gesù ti fa Jesosy androany mitenena aminay foana hoe nouvelle créature zay nouvelle création fa androany Jesosy sokafongavanao zahay tsirairay avy zay masaha mangataka androany forofoy aminay Jesosy tario zay ampianaro zay hiaina amin'izany hoe nouvelle créature zany nouvelle création na ny fomba fijery fomba fiainana ny fomba fisaina fomba fiasa excellence fa tsy fiasa taralava fomba fijery sy fomba fiainana Jesosy ianao mitsy ny tena tianay tonga fiainanay ary azonay androany fa ny fanay masina kay dia zay izay ihany koa ny antopisina ato anatinay aty manova an'ilay tomi teneny ny anaranao manova an'ilay tomi
tonga tahaka Kristy mihitsy ny teo ambony tany ka voniny zay forao amboary tefeo mba ho tonga tahaka anao Jesosy ho tonga tahaka anao Jesosy koatra raha io amin'ny anaran'i Jesosy amen zay tsy vetivety ane T54 zay version qui est la tête Christ. Il en tombe si quelqu'un, le verset au verset 14. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants. Comme il suit tout le monde, dans la piscine de la vie, et vers la maternité, au sein de ce qu'il y a. Si quelqu'un il a tombe, tant qu'à Christ, il a tombe. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance de Dieu, à l'état d'adulte, et à l'état d'adulte, à un stade de maturité, de la plénitude qui nous vient de Christ. Maintsy fa rehefa mivakiny fotsifotsy be fotsiny ao anatiny efa samy nanandrana ka mazary ho nanandrana dia mangidy be ilay izy satria mainka loatra fa raha miandriandry kely fotsiny da niany soleil latsahany rano asiana zezika miketrona tsara iny voasikafanao fotsiny izy tonga dia rano mitangoka misy an'le rano le juteux mavomavo iny tonga dia mamy ohatr'izay ny fiainanao anaran'i Jesosy mba ho tonga maturité amin'izay misy io nefa kaiky maturation iny izy miala ao amin'ny assemblée za tsy miteny hoe azamaza tsy haiko zay safidinareo a fa misy olona be da be ohatra zany efa kely izy zay tonga ao maturité iny mihitsy izy miala ao na vao tonga maturation dia iny izy miala koa satria hoe hanangana ministère ao sao dia mba tsy manangana ministère koa sao dia mba hanosika an'le ministère ny ampisinao mety teo zay amen zao tsika hanao vavaka farany a vavaka mpisaorana raha eo antsandrato ny tananao profim-pitiavana sy fanekenao a famarinana ny tenin'Andriamanitra Jesosy hoe reko ny teninao a ary marina amiko ny teninao tena te hiova fiainana fomba fijery a esory a amin'ny fombafombako hoe tonga eto amin'ny sekoly tonga eto amin'ny fanatrehanao dia tsy valable amiko koa tsy tahaky ny dirako eto ny voako eto fa nafisaina ninona bloqué an'izany Jesosy ao toeko andrany aminaran'i Jesosy tenena izy toeko aminaran'i Jesosy misy fiovana eo amin'ny toe-pahasalamako misy fiovana eo amin'ny pensée misy fiovana mandray zavatra be da be androany mandray fahasoavana mandray fanasitranana voatahiry za fanasitrana an'izany mandray misokatra ny lalam-pitahiana amin'ny fiainako hoe misokatra miainga any miala any ny promotion ako hoe sofra ny tenanao aminaran'i Jesosy ao fanatrehany ianao miova vadiko miova zanako azoko ndray aman-drepoko azoko any Jesosy amen oh Jesosy ampisaotra amin'ny fanatrehanao fanararotanay mihitsiny hiproclamenay zay tsara rehetra zay araka sitraponao rehetra araka ny tenao ety atantaky ny an-danitra afaka lienay zay ety ambony tany dia liena any an-danitra zay vahanay ety ambony tany dia vahana any an-danitra Jesosy raha nampianatra ny vavaka iny ianao hoe rainay zay any an-danitra rainay zay any an-danitra ianao ny rainay zay any an-danitra oh Jesosy rainay zay any an-danitra ny rainao zay nangatahanao nampitombo le mofo dimy sy aza-drano roa zany no angatahanay androany ka tononoka amin'ara-maherin'i Jesosy niositra ny fanambinana hikorinao ny fiainantsika tsirairay amin'ny anara-maherin'i Jesosy zay mofo dimy sy aza-drano roa zay anananao ny fitombony io dia any amin'ny fahatretrena amin'ny anara-maherin'i Jesosy vaako zany ary dekreteko zany androany amin'ny anaran'i Jesosy satria fanahy masina
atao amin'i jesosy rehefa na kristiana no miteny amintsika androany aminaran'i jesosy. Jesosy misaotra anao zay, misaotrany amin'ny fanatrehana, misaotrany ny ampovoara izay menao anay jesosy. Ianao mihitsy nampianatra ho tonga ny fanjakanao hoe tiatataka any an-danitra. Jesosy rehefa fony lanitra zay rehefa mbola ety ambony tany, neninenina zay mbola sahaza ho anay, atsoy na avy any atsimo avy any atsinanana any andrefana, any atsinanana ty any avaratra, atsoko amin'ny anaran'i Jesosy zay fahasoavana efa sahaza ho ahy sy ny ankonako so any ministera amin'ny anaran'i Jesosy. Atsoko zany amin'ny anaran'i Jesosy, komandiko zay ilaina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Izy ny tena izany fa raha mangataka amiko amin'ny anaraka anareo voavazo. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny fanavana mahagaga, lasa tonga zava-mahagaga reto lehilahy sy vehivavy eto noho ny fanahinao fa tsy noho ny tenanay. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny anaranao zay nomenao anay, lovanay ara-piasany anafana ny hafa ary amatorana ny satana kosa amin'ny na le fanamanoto hafa zay mangeja ny hafa. Jesosy eo reto tanana zay mitsangany reto matoka efa ho ampiasainao ary iseo voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy, mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra matoy zao fahasoavan'Andriamanitra matoy zao anareo. Amen. Peace.